Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny masajovany soasiadia mandroso tokatrantsika ireny misao tonozoa fampianarana lamboropolo ny fampianarantsika indray tsara be ny miaraka amin'ny osoazy foana mahafinaritra indrindra ka teny zay hoe tena nampiady ny jiosy ny jentilisa mihitsy io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navahana ny hafa firenena nefa ny amin'izao amin'ny tezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zaniko miara-miditra daholo miara-ny tombo daholo zany nilazana fa efa tsy mandeha ntsony io didy fosy lana Mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didy folo tany aloha tany tena roahana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroaka hafa firenena didy fosy lana Mose io fanampin'izay le Deutéronomie toko fafito Deutéronomie 7 1-3 enkatra amin'ny 2 zany de fa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny avandriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa idiranao olovany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voaroaka ny aleonolonanao de reto aby le firenena maro de ny Etita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita de firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anolonanao reny de resinao de aringany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy tena akamony hafa firenena de mba eritreretinareo am'izany hoe iza moa zany mampitombona an'izany io satsika miteny zao fa misy manao an'izany hoe ny Israely ihany valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona gne io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina eo fa zany efa tsy mandeha tsony de zany nge tokony ampiarony zany ho an'ny Israely ihany izy nga manao an'io tsony dika zany efa ravany izy aza mifanambady anakaminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe lasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jios sy ny jentilisa zany ny didy fosy lana Mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa le fanekena vaovao zay efa niresantsika teo aloha de Yehosoa kosany de voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa de tafiditra anatin'ity teny ty Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika mianarany Yehosoa fakitsika vetrany ary izy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsiny tena zero lasa hoe zero atsika hoe sao ty miverina igny any manao n'izy zay izy tsy miverina tso zay zay zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ty zany de tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavana anao zany hoe de mbola lavinao zany zany hoe ty zanak'Andriamanitra ty zany de natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny mamita tsara fa raha vo ny didy folo de roana ny hafa firenena atahoana zany mampitambatra an'io raha ny didy folo no atao satria le fanekena vaovao de hoe mampitambatra ny jios sy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ao amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ao amin'ny daholy ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafanga levaka itsika amin'ny andininy eno izy mbola zaho arakely foana raha tonga mpanomboka ananitra ny fireneny Jakôba ianao sy ampodiny Israely voaro fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany tena famonjena ho an'ny jentilisa
ary fahazavana ho an'ny jentilisa, fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay. De amin'ny andiny fahavalo de zao no lazainy avy taminy tamin'ny taona fankasitrahana no enoko anao ary tamin'ny andro de tafiditra ihany jiosy fa nazo an'ity programa voaloha tya ity fanekena ho an'ny olona tya de ho an'ny jentilisa mihitsy io satria isa ihany talohany Jeremia taty oriny Yahosoantany aloha de mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nahazo an'le fanekena voalohany de ny jentilisa ny Israeliana nge zany tika zany misitaka any raha am'zany hevitra zany fa saingy tafiditra misy noho amin'ny Jeremia taty iny zay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny jiosy. Ka raha ho atambatra raha ny jiosy ny jentilisa lalàna roa mifandona be ty le didi folo miteny hoe roahy ny jentilisa ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa iza no arahana azo akamana ve zany teny zany hoe ndray mandroka jentilisa de ndray nefa miantso jentilisa tsy afaky hitambatra mihitsy ny zany natirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ne inona ny solution'Andriamanitra ka Andriamanitra ndray ve ny antenina zany solution ny azy ny tsotra indrindra tely anankiray de vita zay ny mandriamanitra azy tsy miasa saina am'zany izy tsy ianao kakany koa ny andeha isany loha ianao de kakana sy olitra ka tsy ianao ny mampiasa lohanazy fa anazy hoe tia ny mpamonjy de ndana manatona mpamonjy rehefa tsy araka de ndana mandeha zay fotsiny azy zay rehefa hiaraka de ndana miaraka aminy io le mpamonjy io no meko anareo de miaraha aminazy tsy ianao ny tokony ametraka problème de ahoana zany ry izy tompony ara tsy nametraka problème izy angeny nanomeny io de izy any mandravany io avy any amin'ny daholo io zay natonga le ten'Andriamanitra vakitsika am'izay hoe ty le nampifandrafy efa enonao teo ity ndray ny teny lay tompony lay mpaminany lehibe lay Yahosoa ndray namoaka an'ity fanambarana ty tamin'ny apôstôly satria ozy ny apôstôly hoe tsaro fa didiny Yahosoa zao teny omenainareo zao Korintianina voalohany 14:37 so mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany non ny tenin'ny apôstôly de tenin'ny Yahosoa aoka ianao teny hitandrana tsara sao de tsy mahay an'zany lalànan'ny Yahosoa zany io Korintianina voalohany 14:37 raha mba isy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy de aoka ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo didiny Yahosoa zany ny teny rehetra zay mandeto sy ny vakina taminao teo zany didiny Yahosoa daholo anao zany hitandrina ny dikan'izay inona zany ny dikan'izay le didiny Yahosoa lalàna ka inona ny lalàna ny avoakany Yahosoa aza mikasika ny jiosy ny jentilisa ho atambatra ry zareo ka raha ohatra izy ka ho atambatra inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra ravany ny didy folo zatra simple be comme dire bonjour nge zany satria tsy afaka hitambatra mihitsy nyreo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo ka mba afana mampitambatra ny jiosy ny jentilisa ny ravany any izy de vita zay le hoe ny ato amin'ny Yahosoa azy anampitambatra ny rava ny didy folo fa ny any Israela kosa iny mipetraka ao izy ho an'zay ho any amin'ny elo de mipetraka ao izy hoe zay mitandrana didy folo de ho any amin'ny elo daholo satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mainareo fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany fa de le devoly moa no manakasarotra an'zany aminao de vaketsika am'izay ny ten'Andriamanitra satria molana aminazy am'zany no sabata ary nandianana nanaovany miasa tany amin'ny sabata nge izy nga tsy hitanao iny le jauna 5:8 iny nga tsy hitanao iny de nga koa tsy hitanao le jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako izy Yahosoa miasa manakandroany iay avangy io teneniny hoe miasa ny dadan'io Andriamanitra io rava le didy folo sady rava le Andriamanitra ray ihany lasa anakoro ny Andriamanitra rava le sabata inona tsony tazomanao an'io de Andriamanitra zany efa nandrava anakoro be zao atao amy didy folo sy lana mosy eo zay fotsiny io tamin'ny maso io direct vitanareo nefa ny diso am'ray aloha meloko am'izy rehetra raha misara de fa meloko izy mianaka raha zao hevitra zao meloka ny dada Yahosoa satria nandravany nandravan'le hoe Andriamanitra de ray any ndravany izy mianaka tena grave be tata le fanekena voateny entsina be fa rava mihitsy le didy folo mirebe de mipitika tsara amy telefona tsy mampaniny zany zay le hoe rava ny didy folo ny tena marina de tena satria le Andriamanitra nitsany izy mianaka hoe Andriamanitra ihany izy mianaka niarona nitsaka anazy izy mianaka lazany laza fa anakiroa i dada ry miteny ity ny zanako malako zay tiako le dadany mihitsy ngena nitsaka an'izy am'zany hevitra zany
déclaration avy any amin'ny lanitra mihitsy ny teny tamin'ny Yehosua hoe ity ny zanako malalako zay sitrako. Robe zao ny Andriamanitra, le dadany mihitsy no teny zay. Vohitsaka de zany le didy fosilana Mose. Eo amin'le sabata indray, le zanany mihitsy no teny hoe za sy ny dadako ny miasa am'izao hoe. Nefa le zanany mpanina ny lehibe mitondra le teny hoe za le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, za le nitenena hoe Yehosua Andriamanitra. De anao de mbola misy Andriamanitra, ko Andriamanitra zay Andriamanitra anao Yehosua, zay ne sara. Izy mianaka mihitsy ny arananao anio. De ahoana? Ka misy resaka tsony e. Zany hoe adalalana zay mbola mitandrina iny fotsiny ty Andriamanitra hoe diso amiray aloha. De meloka amin'izy rehetra rehetra mihitsy. Ka tandremo zany satria zay le hoe aza nampiana de aza ny esorana. Zay ny dikan'izay. Dika le hoe aza nampiana aza ny esorana le Deutéronome 4:2 aza nampiana de aza ny esorana. Kanefa etsika mahita mihitsy hoe efa raha valy le didy ny tena marina. Ty ny teny mihena anazy ty. Efesianina 4:12 toko 2:12 ka hatrany amin'ny andininy ataontsika hoe 20 zany eo any. Zao. Ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka ny nofa ka nolazainy voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voavora. Io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandray ny Jiosy sy ny Jenty satria ny fora mihitsy ny Isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo. Io zany ny famorana tsy nampiady satria misy olona andininy fahavalo no vakitsika. Genesis 26:8 aloha tsika aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandray feny ny famorana de aloha vakitsika teny valy ny tsy nampifandrafy zany io. Zany atao rediredin'ny olona fotsiny miteniteny foana. Ka hatramin'ny andininy hitatsika eo. Genesis 19 ary rehefa Genesis 19 safady andininy 19. Ary rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo mbaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka ny sangy tamin'ny bebeka vadiny. Ary Abimeleka Filistina zany io Abimeleka io a. Ary Abimeleka de niantso any Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana ianao no laza tamiko hoe anabafoka izy. De ndao raha fa nifanaraka izy lahy reo taria ambanimbany taria de niarany sakafo izy izy. Reo no makaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroakany alahy teo aminareo. Ary izy ireo efa hitanay maromarona fa mombanao iava ka de hoy izahay aoka isika anao fianianana isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao. Any hoe lasiny anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina zay hifampiraraha amin'ny iza moa Isaka zay Israelianina. Atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana satria Isaka de mifora Abimeleka tsy mifora fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena. Fa tsy anisy ratsanay ianao tahaka ny tsy nanendrenay anao akory tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra iava. Dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninona sy ny sotro izy. Eto zany de sady niarany hina, niarany sotro, niarany hina-kanina, ninao fifanekena. Porofo zany fa tsy mampiady ny famorana. Mazava be. De mantsy misy olo miteny ny famorana no rava teo amin'ny azy fijaliana. Satria fa mazava be zany fa tsy misy idirana ina moa. Famorana le izy a. Efesianina 2 malalaka be am'izay tsy miditra ato amin'ity vaky teny ty a 2:20 ka hatramin'ny 2:20 vakitsika zany. Koa atsaro fa Efesianina 2:11 ka hatramin'ny 18 ngamana. Koa atsaro fa fahina reo zay jenty nisaraka ny nofo ka nolazainy voafora tamina teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Io zany de fampiresana fotsiny fa tsy nampifandrafy. Satria Isaka ny fora fa nifandray sy nihinan-kana sy nanao fanekena tamin'ny Abimeleka zay tsy mifora fa Filistina. Tsaro fa tamin'izany eno zany de tsy nanana ny Yehosua nareo fa olo-ko azy tamin'ny fanjakan'i Israely. Io zany le hoe ny jentilisa de tsisy fantany mombany amin'Andriamanitra zany mihitsy ny resaka didy folo zany resahana. Ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana tsisy nidirany jentilisa mihitsy io didy fosilana Mosesy io ny dikan'izany. De tsy nanana fanantenana sady tsy manan'Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao. Marina be satria tsisy nidirany jentilisa mihitsy io resaka didy folo io. Voaroaka tanteraka azy zareo tao.
fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Ehosoa, ao amin'ny Ehosoa zany, ianareo zay lavitra fahiny a de efa nampanakekeny tamin'ny rany Ehosoa, zany hoe vokatriny rany Ehosoa zany a latsaka teo amin'ny azo fijaliana de efa nampanakekeny an'Andriamanitra mihitsiny a ny jentilisa. de noho am'izay nge fa izy no fihavianantsika roa tota zay nahiraintsika roa tota ka nandravany hevitry ny fisarahana, ary noho ny amin'ny Ehosoa zany a de nitambatra ny Jiosy sy ny jentilisa, zay ny dikan'izany teny zany. de le hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy ka iny le nampisaraka ny didy fotsy lalana Mose ny nampisaraka, tatsika teo tsara ny toko sy andininy raraka teo, fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia lalana nisy didy natahotrandremana mba hanakambany atsika roa tota ao amin'ny teny olom-baovao iray a ka anaovan'ny fihavanana, zany hoe nyravana zany le lalana nisy didy de didy fotsy lalana Mose a mba hanakambany atsika roa tota olom-baovao amin'ny tenany a, zany hoe nanaovan'ny fihavanana zany a Yahosoa no nampihavana tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, novonoany Yahosoa teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fotsy lalana Mose, de rava le nampisaraka de nihavana ny Jiosy sy ny jentilisa. Asakatsaka anao zay mbola tsy te havana amin'Andriamanitra am'izany teny zany a, tazomo ihany didy folo io de enao sy ny tranonao, de fe Andriamanitra tsy izy daholo nampianatra anao zany, mbola tsy tonga saina ihany. Andriamanitra ny foron'ny mpanota, le mpanota am'izany sisy Andriamanitra amin'ny aina, Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, le mpanota namoron'Andriamanitra hoe Jesosy sy ny Esoa sy ny Ehosoa zay tsy izy daholo ihany, iny de arahana mpanota namorona an'lay anarana, grika mpanota namorona an'lay anarana, de iny de mbola arahana ihany. Efa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, miendrasan'izay teny izay ady tsy nanota ary tsy mpanota de vonjeny ianao. Jereo ny olona niaraka tamin'ny ambasadeur Esoa sy ady afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony, tsisy mitandrana didy folo, mazava be ny sary nomen'Andriamanitra zao, anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andefa fa mazava be ny teny. Ary ampihavana atsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra, le anankiroa teo tateo zany a natambatra hiaraka amin'Andriamanitra, zao ty zany Andriamanitra ty de ty le roa tota teo, mitambatra zany le anankiroa noho ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay, ho any amin'Andriamanitra zany a noho ny hazo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana, zany hoe le hazo fijaliana zany namonoana le didy fosy lalana Mose zay nampisaraka teo. Aiza ny hafalimbe tokony hiteka daholo eny an-trano am'izany disaka zany a, raha ny an-trano hitaretrano tokony miara miteka daholo mena zany hoe rava le fandrafiana, rava le nampisaraka zay, ary tonga izy ka nitolo teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tam'izay akaiky koa zay, zany hoe izy no nampitambatra ny Jiosy sy ny jentilisa, de Yahosoa nitolo ny fihavanana hoe ndao am'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo, ary izy no nantsika roa tota fanatona tamin'ny fanaray a ho any am'ray, de lasa ny fanatona anakany am'ray a ny Jiosy sy ny jentilisa. Tena didy folo ve ny rava alovaketsika ny sefertorany Jiosy, zay mananaovantsika anazy satria ila loatra ka satria samy areteny zay teneny eo a, aleo ary amin'ny sefertora retsika no mijery ndray a ahoana ny nanoratany zareo an'lay iny mo, lay iny io rava io a vakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijery iny hoe ty le rava ty, aleo zareo Jiosy ny amoaka an'le fanambarana hoe ty le izy ty Efesianina 2:15, mba miandry kely otsika zay Efesianina 2 izy hoe inona ny rava, tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava, ary ny atao hoe Torah de ny didy fosy lalana Mose zay, io zany le teny Jiosy hitatsika io a, io izy io le teny Jiosy be de be mpirapapapapapa, aleo zay mame miteny Jiosy ny amoakany hamaky an'io vetivetika eo a, gaga be le olona ame miteny Jiosy rehefa am'izay le teny Jiosy ke tsy hainy koa no mamaky anazy, de manera raha mba mipetraka tsara mba manaja nytony teny tony de vita. Vakitsika izy a babatleo hayaba bibsaro et torat hamitsot va skot libro, itsika zany tsy andeha lavitra hoe famse Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 a, Torah on le olona manino on le Torah do vakitsika amin'ny teny anglisy izy a eo ambany eo Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daotsika fa Torah izy a Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io a, Efesianina 2:15 koa le teo a, io 15 a samy 15 io a, ety koa 15 a, Efesianina 2:15 a de vakitsika le teny anglisy diabolisine in his flesh, tamin'ny alalan'ny fanampitena tao amin'ny nofiny, the hostility, le teo hostility de ny fandrafiana zany zay zatra nampiady,
ina le rapiady which is the law of commandment, zay tsinona fanolalana zay tao anatin'ny commandement. Ka ny lalàna ao anatin'ny commandement torah ny voalaza eto, torah le izy voala. Zany hoe ao amin'ny Efesiana 2:15 io zany hoe inona le ny ravana rava ny torah. Ary ho an'ny mahafantatra torah rehetrarehetra ny ateo torah, ho an'ny tsy mahay aloha zany izy mety tsy lalàna fa lazay kotriny hoe didy fotsy lalàna Mose. Ndana enaro kely ny torah raha tsy mahay nareo fa ny ateo torah de lalàna Mose izy io sy ny didy folo. Zay ny ateo torah zany zay. Ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa otifanina ho antsy dia lala. Ka ny voalazany soatra masina farava eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de torah ny lava, torah ny rava, io izy io. Varavarabe ao anatin'ny écranareo hoe rava ny torah. Zay. Ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy lavabe intsony hoe inona ny rava? Rava ve le didy fotsy lalàna Mose? Rava izy de manatona ny Yahosoa am'izay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny jiosy sy ny jentilisa. Nefa samy vonjeny reo anakoreo. Vonjena ny jiosy vonjena ny jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dada Iava. De tamin'ny alalan'ny Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazofijaliana no nandravana an'iny. De rehefa vitan'ny Yahosoa ny fiantonana teo amin'ny hazofijaliana, rava ny didy folo de afaka nitambatra am'izay ny jiosy sy ny jentilisa ny dikan'izay. De manasanao anatiny an'i Yahosoa fa hiaraka ho any amin'ny lanitry am'izay tsika makany amin'ny lanitry hiaraka amin'ny Yahosoa fa rava ny didy folo. Zay tsy mandrava didy folo de tsy afaka ho any amin'ny lanitry zany fa tsy miexiste zany, fo any ao anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao. Tsy ho any zany ianao, le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io ny namorona an'io anarana ataonareo. Aiza moa sasany ka tonga ary amin'ny Yahosoa ary sasany. Tonga ary amin'ny Yahosoa ary. Raha Yahosoa ny tokony antsoina de mahita am'izay le sampotsampony hoe Yahoso izy ny anazy. Miaraka amin'ny Yaho izy ny dikan'io. Mbola mitandrina didy folo. Ten'Andriamanitra mazava be hoe foana ny torah. Ary bokin'ny Hébreu vakiko io. Ka nitsarantsika am'izay mieritreritra samy tonga saina rava ny didy fosy lalàna Mose. Fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Yahosoa mihitsy ndreo anakiroa fa miady hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga Yahosoa nitambatra ny jiosy sy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy. Andao any amin'ny Yahosoa daholo nareo zay mandeha ao an-trano. Andao any amin'ny Yahosoa fa tena sambatra aneo miaraka amin'ny Yahosoa. Miafina zao zavatra zao efa tsy miafina intsony izy ankehitriny manapa-hevitra. Andao hiaraka amin'ny Yahosoa. Tsara be nge ho azy zany Yahosoa zany. Fifaliana ny tsy isy ohatr'izany. Antsoika ianao anatin'ny Yahosoa. Voninahitra ho an'ny Yahosoa mandrakizay. Voninahitra ho an-dada Maliava. Zay ny amaranako ny teniko tongava soa ty amin'ny Yahosoa. Miraha soa tsika samy ho tonga soa ary vavakintsika ary mba amin'ny famaranana zay fampianarana zay vavakintsika. Sotra betsaka dada Maliava noho ny amin'ny teninao. Sotra betsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny hatsaranao lehibe. Fa tafita indray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona. Tena fiainana zao ambara zao. Tena fiainana mandrakizay. Vonjeon'ny olona dada Iava. Vonjeon'ny olona Yahosoa. Hitondra soa zay rehetra miainanao. Ary navitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao. Matoka fa tena hiasa ianao ary amaly vavaka. Ary hitany zay rehetra niainao zao fampianarana izao anao. Voninahitra anao dada Maliava. Aoka ny fanainao masina irahanao isitona ny olona amin'izay Yahosoa. Hamerina ny olona ho any aminao. Ho voninahitra ny naranao masina sy ho mariky ny fitiavanao. Ho valin'ilay ranao nalatsakao. Mazava ny teny sy ny fampianarana. Anjaran'ny tsirairay sisa manapa-kevitra manatona fa mazava ny teny. Voninahitra anao dada Maliava Yahosoa. Ary amin'izany teny rehetra zany Yahosoa, diaroviny teninao. Mba tsisy herina fa efa nanakana intsony. Fa hoarovany heriny sy ny voninahitry ny lantilanitra zay anao dada Iava Yahosoa. Tahio ny olona mbo tafafena somatsara ao amin'ny valanao Yahosoa. Vonjeo mba tsisy overy. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yahosoa anaovana izany vavaka rehetra. Halleluja. Amen. De miraha soa tsika samy teny Yahosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray.